anaty ny tontolo ny fifidianana izay ihany mo fantatra fa araka ny fantatritsika moa dia ny roapolo ny volana desambra ho avy izao no fotoana voatondro anatotosanina ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ary anatanterahana ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka momba ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay indrindra raha dia efa ao anaty ny fikarakarana tanteraka ary tsapa fa mandeha ihany koa ny fikarakarana ataon'ny senita araka aty fanadihadiana entiny vola ravoavy sy tsiry rakoto arzan ity atranty. Efa miroso amin'ny fanontana ny vatokana ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny roapolo desambra ho avy izao ny komisiona mahaleo tena misahana ny fifidianana efa any Afrika Atsimo ny ekipan'ny senita ary efa any an-toerana ihany koa ny ampahany voalohany amin'ny modelin'ny bilina tokana ampiasaina amin'izay fifidianana izay raha toaka amin'ity farany herinandro ity no tonga any Afrika Atsimo ny ampahany faharoa amin'ny modelin'ny bilina tokana io. Ampatsahirana fa miovaova ny modelin'ny bilina tokana arakaraka ny farim-pifidianana sy isan'ny kandida. Valatra amin'ny valo amby telopolo ny isan'ireo kandida amin'ny farim-pifidianana 970 manerana ny nosy ary toy izao manaraka izao ny fapetrany raisin'ny senita amin'ny fandrindrana ny fanontana izany. Atota amin'ny taratasy format A4 ny bulletin tokana ho an'ny farim-pifidianana manana kandida 8 hatramin'ny 3 ho an'ny farim-pifidianana manana kandida 7 hatramin'ny 8 kosa indray dia amina taratasy format A3 marihana fa ny toerana araiky amin'ny 50 no iadina amin'ny solombavam-bahoaka io ary tamin'ity dia mahatratra 9,707 ny isan'ireo kandida hifaninana ka ny 7,920 amin'ireo no kandida tompo-toerana ary ny 7,707 kosa no kandida mpisolo-toerana.